fa ho tanterahana ny fahaenina amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana septambra ho avy izao ny forum économique des îles de l'océan Indien i Madagasikara no ampiatrano ity hetsika goavana ity ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria ny Antananarivo kosa no tompo marika ao anatin'ny fikarakarana. Fionana lehibe eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ny forum économique des îles de l'océan Indien ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria n'Antananarivo no mikarakara ny andian'ny faha 1 izay ho tanterahana ny faha 4 hatramin'ny 8 septambra ho avy izao. Roanjato mahery ireo mpandraravy amin'ny ranomasimbe indiana sy ny faritra Afrika avy amin'ny firenena amam-polony andray anjara amin'izany fiorana izany ary tombony lehibe ho an'i Madagasikara ny fahatongavan'izy ireo. Isika no voafidy andray an'io fionambe io izay adraisana ny antenimiran'ny varotra manerana ny ranomasimbe indiana zany ary amin'ny titony ity moa dia mifantoka indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny continent africaine ilay fionana noho izany dia maro koa ireo antenimiran'ny varotra avy any amin'ny continent africaine no avy anotrona antsika. Ka noho izany zany dia voalohany aloha dia voninahitro Madagasikara zany ary indrindra dia fomba ahafahan'ny orinasa eto amintsika mivelatra sy miroborobo mianatra amin'ny traikifana ny sasany ary indrindra koa manokatra tsena any ivelany. Mifanindry andalana amin'ny hetsika ihany koa ny salon voatra izay manome lanja ny asa tanana eto an-toerana. Efa misokatra ny fisoratana anarana amin'ireo hetsika ireo.